Deuteronomia toko faha enina amby folo ka ny andininy faha valo amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo no voalahatra ho lahateny amin'ity arivo ity. Deuteronomia toko faha enina amby folo ny andininy faha valo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hitanao zany dia tena sitrako indrindra raha irahantsika rehetra miombona ny famakiana azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao araka ny firenenao, dia tsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo, aza manao fitsarana miangatra, aza mizaha tavan'olona ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masony miendry ary mamadika ny teniny marina. Ny marina dia marina no arahinao mba ho velona ianao ka handova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Amen. Mialohan'ny hirosotsika famela belaratra satria lahateny izy ity fa tsy toriteny afa mihitsy zany fitondrana atao hoe lahateny. Dia hojerena aloha ny tompomaso momba ny bokin'ny Deutéronomie sy ny tantara deutéronomista. Eto zany zavatra tena misongady hoe fomba fijery deutéronomika, hoe théologie deutéronomika. Tsy maintsy ao anatin'izay no amakina le boky raha tsy tafiditra ao anatiny hoe théologie deutéronomika tsika na deutéronomista dia diso ny famakina le soratra masina. Ka misy atao hoe boky dimy voalohany Pentateuque ao rizitsika. Ay inavy izy ireo atsika mpiandrom-piomana: Genesis na fiandohana, Ekôstôsy na fahafahana, Levitikôsy na fisoronana, Nomery na fahansana, Deutéronomie na famerenanteny. Reo zany le boky dimy voalohany antsoina hoe boky lalàna. Ka amin'ireo boky dimy reo le Deutéronomie mamarana azy. Le Deutéronomie no tetezamita ao amin'ny boky miampita indray amin'ilay teo zany hoe Pentateuque, dia misy le antsoina hoe Hexateuque. Ny Hexateuque indray dia ireo boky enina ny hexade avy amin'le enina zany. Si ny Hexateuque indray dia misy boky enina aorianan'io, dia Joshua, Tsara, Rota, Samuel voalohany, Samuel faharoa, mpanjaka voalohany sy ny mpanjaka faharoa. Le Samuel moa zany mitambatra ao dia ny mpanjaka mitambatra ao. Ka tsy hay ny mamaky an'ireo rehetr'ireo indrindra fa le Hexateuque raha tsy miorina ao amin'ny théologie deutéronomiste na fomba tenin'Andriamanitra ao bokin'ny Deutéronomie. Raha ho tena tsy hoe boky deutéronomiste dia le boky enina aoriana zay. Raha miteny tsika hoe théologie deutéronomiste dia le théologie miainga ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie zay. Zany io dia fa tsy lalao teny théolojika zay zava-dehibe ho fandiniana soratra masina. Ka mandiso ny hevitra rehetra ny tantara raha vao tsy miainga amin'ny bokin'ny Deutéronomie ny zavatra rehetra. Le atao hoe tantara deutéronomiste zany dia ireo boky enina Hexateuque manomboka eo amin'ny Joshua, Tsara, makany amin'ny mpanjaka voalohany, mpanjaka faharoa. Reo le atao hoe tantara deutéronomiste, vondrona boky mirakitra tantara miainga amin'ny Joshua ka hatrany amin'ny mpanjaka faharoa. Ary reo dia tsy mazava mihitsy raha tsy mifototra ao amin'ny Deutéronomie ny famakina ho azy. Tsy mazava mihitsy zany mazava-dehibe ny boky Deutéronomie. Maka ohatra ary azo ao,
tsy mazava amintsika mihitsy ny fahadiso Solomona na mpizara amin'ny firenena taorian'ny Solomona. Misy fahadisoana ny zavatra samihafa fa naninona ny vola firenena taoriana dia tsy maintsy miainga eo Deutéronomie toko 7:10 io akaikitsika io ihany raha mivelatra amin'ny baiboly a. Deutéronomie toko 7:10 ka ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 no manazava le zava-danjoan'ny Solomona. dia eo vakitsika indray a Deutéronomie 17 anazavana le hoe théologie deutéronomiste tsy maintsy miainga ataony anazavana tantara deutéronomiste rehetra. Raha vao tsy aky ny miainga dia tsy azonao mihevo. Naninona ny vo Solomona ary amin'ny bokin-tantara ary mpanjaka voalohany ery toko 12. Naninona ny vo ny fanjakana satria zao ny fanazavany Deutéronomie azy eo amin'ny toko 4:10 io nge dia ho vakiko hoe dia arahanareo tsara. Minaran'i Jesosy, rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah-Andriamanitra ao ianao ka mandova azy sy monina eo ary manao hoe anagana mpanjaka ho ahy aho mba ho tahaka ny firenena rehetra izay manodidina dia izay hofidian'i Jehovah-Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjakanao, anankiray amin'ny rahalahinao no atsanganao mpanjakanao. Fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena zay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao. Dia eo amin'izay a kanefa aoka tsy hanana soavaly maro izy na ampiverina ny olona ho any Egypte mba ahazahoany soavaly maro, satria hoy Jehovah taminareo aza miverina amin'izany lalan'izany intsony. Ary aoka tsy ho mpampirafy maro izy fa ndrao vily ny folo. Ary aoka tsy hamory volafotsy na volamena be ho azy izy. Io zao a no manazava lay fahadisony Solomona. Io manazava azy hoe inona zany a no zavatra nahadison'ny Solomona. Dia jerevi tsara amin'izay Solomona le nanonona vaditsin-drano arivo nefa hoe aza mampirafy izy. Aty amin'ny Deutéronomie manazava le ry amin'ny mpanjaka. Aty dia efa milaza hoe zao le fampiasana hoe théologie deutéronomiste zany tsy azonao idivirana ary mamaky ny tantara ianao. Aty dia efa miteny Jehovah le hoe aza mana soavaly maro. Iza nana soavaly maro indrindra raha tsy Solomona nana soavaly maro indrindra. Dia efa lazaina hoe aoka tsy ampirafy maro izy. Vady tsin-drano a 700, misy vady karazana vady be safiry 1000, 300. Efa tsy hainy Solomona ntsony mba no mi-emploi du temps amin'izany. Aiza matory an'io, aiza ndray za raha pitso, iza mitoro zao raha fakapitso, iza mitoro amin'ny 30 octobre, iza mitoro. Tsy hainy Solomona ntsony. Azay le mahatonga le izy le hoe mba tsy ampirafy maro fa ndrao ivily ny fony. Dia nanao azany Solomona dia mitady volafotsy nanan-karena be ary mitantara eto ambony tany iza milliardaire multimilliardaire eto ambony tany. Tsy misy olona nandalo teto amin'ity globe terrestre ity manan-karena noho Solomona hatramin'izao. Io nefa nandrarany Jehovah azy dia zany a votsitra ilay fanjakana. Naninona ny zara roa satria tsy manaraka ny lalàn'i Jehovah. Potika le fanjakana. Ary zareo tsara fandravanao tamin'ny 701 rava ny tao avaratra, rava tao tsy hay azavaina ny faharavany firenena avaratra amin'ny Israely ny vohitra Samaria raha tsy miverina ty amin'ny boky deutéronomiste sika. Ny tao atsimo nefa mbola nisy le mpanjakany nampiseho voninahitran'Andriamanitra sy namerina voka tamin'ny tsy rava ny tao atsimo raha tsy taty aoriana amin'ny fotoana